1 654 375 dollars. Eo eo amin'ny 5 milliards 700 eo eo zany a izay raha totalina amin'ny volagasy anatin'izay budget zay a dia fatatsika fa misy à peu près 30% ny budget angambany zany aloha dia fa misy ny participation subvention avy any amin'ny CAF a misy ihany koa ny avy any amin'ny FIFA atin'io a mety misy imprévu mety tsy lany ny imprévu a fa anatin'izay zany ny frais rehetra anatin'izay koa ny frais anatin'izay mifono anatin'izay ny frais na ny frais antofan'ny CAF satria ny avancé aloha ny fédération dia ny CAF avy eo no mandoana izy ho an'ny président zay tonga eo zany dia mamantana an'izay remboursement zay izy tanatin'izay koa ny équipementier dia nanome 50 000 euros zay efa nampidirina ao anatiny ao dia ny état malagasy moa zany mandrasatsika ny filoham-pirenena ny teny azy efa misy any volana napetraka ao anatiny ao afaka koa ny fanjakana tsy voatery ho ampidirina ao amin'ny basket fond na ampidirina any partenaire fa afaka gérer ny fanjakana ihany koa dia anjarany koa ny mahita hoe inona amin'ireo zavatra tokony holaninareo eo antofany fanjakana alao alamintsika zay rehetra zay dia hitantsika hoe firy koa ny hoentin'le partenaire maromaro miaraka amin'ny telema dia hitantsika zay rehetra zay dia hitantsika koa ny fanjakana dia fantatsika hoe mbola misy ve ny ilaina sa ampy zay regroupement ny France na ny Luxembourg dia efa vita aloha ny vola rehetra andraisana ireo équipe nationale ireo ny société zay nandefatra ny fédération na taratasy rehetra zany aloha dia namaly misy moa ny namaly ataoko hoe positivement misy ny namaly noho ny antony maro misy ny mbola anaraka eny an-dalana eny rehefa mazava ny resaka rehetra